Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra zao. Aza mora manamelo-tena. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Amin'ny maha olombelona antsika ry havana dia maro be isan'andro ny fahotana izay ataontsika. Ka raha ohatra tsika ka anameloka ny tenantsika isan'andro dia lasa mieritreritra ny tenantsika ho mpanota, ho ratsy, olona tsy mendrika mandrakariva zany tsika ny amin'izay fahotana vitantsika izay. Fa ny tena zava-dehibe indrindra dia ny finoanao, ny fanamarinan'i Jesosy Kristy anao teo ambony hazo fijaliana isan'andro mihoatra lavitra noho ny ota izay vitanao. Indray mandeha dia nisy olona nangataka torohevitra izy hoe ahoana ny ataoko fa tafalatsaka ozy izy, nisotro toka indray mandeha niaraka tamina namako nandritra ny voyage d'étude izay nataonay. Dia nanomboka tamin'io izy tsy mandra mihitsy ny saiko hoe za ve tena havita an'izany. Kely le izy nanandrana kely fotsiny izy fa tena tsy mandra mihitsy ny saiko hoe tena maloto tena ratsy ay tsisy lavana anaty isy ohatran'izany. Zany zao le endrika hoe mora manamelo-tena isika. Raha ny tena izy rehefa ny bebanao zay fahotana izay dia tokony vita. Tsy eritreretinao intsony, tsy manameloka ny tenanao ny amin'izany intsony ianao. Dia ohatr'izany koa misy vehivavy dia asa mety hoe tsy nahazo zaza izy aty aoriana satria nanala zaza izy tany aloha. Dia avy eo aty aoriana zany isaky ny mivavaka dia mifona mibebaka mitalao an-dranomasy foana ny amin'ny fanalana zaza izay efa natao tamin'ny fahatanorana io. Dia mieritreritra hoe tsy mahazo famindram-po mihitsy avy sa ahoana, matoa tsy mety mahazo. Tsisy ifandraisany zany ny hoe famelan-keloka sy ny fahazaonao zanaka satria ny famelan-keloka dia raisinao iny amin'ny fotoana izay hibebahanao. Fa ny fahazaonao zanaka indray iny famindram-pon'Andriamanitra ny ahazaonao na tsy ahazaonao azy, fa tsy hoe raha ohatra ka tsy mahazo zanaka ianao dia tsy voafeleloka zany ny dikany. Isika tena mila manaiky mihitsy ny famindram-pon'Andriamanitra. Ary ny Baiboly dia miteny an'izany any amin'ny Romana 9:9, any amin'ny 10:1 izy dia efa milaza manao hoe koa amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia tahaka izany koa eo amin'ny 3:13 izy manao hoe iza no hiampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra. Andriamanitra no manamarina azy, iza no manameloka. Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra ho tanin'ny kavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Zany hoe iza miampanga anao, mety misy tokoa ny miampanga anao. Indraindray ny tenantsika ihany miampanga antsika eo anatrehantsika. Ary indraindray misy olona hafa koa mety miampanga anao. Zany koa indraindray ny olana. Misy olona zany miampanga anao, manaratsy anao. Dia tsika tonga dia mora manamelo-tena. Misy zao ohatra mpivady mitsangajanga be le lehilahy. Dia rehefa tratra le lehilahy mitsangajanga dia hozy izy tamin'ilay vadiny hoe ianao mihitsy ny nahatonga an'izao. Ianao tsy mba manome tambitamby anahy, ianao makary, ianao masika, ianao. Le vehivavy indray no mifona. Lasa ohatrany hoe le vehivavy indray zany dia le lehilahy indray no mipetraka tsy dia le vehivavy indray no mifona aminao mangataka famindram-ponao azy ohatrohatrano. Tsy hoe rehefa amelohan'ny olona ianao dia meloka. Mety misy olona indraindray misy situation eo ohatra tsy fantatro, asa ny ray aman-dreny na ny vadinao na ny zokinao na ny mpampiasanao zao zany manameloka anao foana izy. Ianao foana tena tsy mety mihitsy, diso mihitsy anao zao. Indraindray anao mba miteny marina ohatra hoe manitsy olona ianao amin'ny fahamarinana dia ianao indray ny lasa melohan'ilay olona dia ianao indray ny lasa manamelo-tena hoe tena diso tsy mendrika. Zay le tena hoe aza mora manamelo-tena isika kristianina ry havana. I Joba dia tsy nanaiky natao an'izany mihitsy fa keo tsara ny bokin'ny Joba. Faharoa namandreo dia niteny matoa ianao hiara-pahoriana ohatran'io izy dia nisy ratsy nataonao fotsy hoe tsy misy an'izany. Tsisy ratsy nataoko teo anatrehan'Andriamanitra nitarika ny tena hatramin'ny farany dia nizingiziny Joba ny amin'ny fahamarinany. Ary tsika koa mila mijoro amin'izany, mizingizingizina anao amin'ny fahamarinanao fa tsy hoe rehefa melohan'ny olona dia meloka, rehefa aratsian'ny olona dia ratsy, rehefa tenen'ny olona zao dia izao. Fa afaka mijoro anao manao hoe eo anatrehan'Andriamanitra fantatro ny nataoko tsy manameloka ny tenako amin'izany dia zay. Ninonina ho teneninareo eo aza mora manamelo-tena ry havana. Ny olana manko dia izao rehefa manamelo-tena isika dia lasa indray ny tenantsika zany lasa mieritreritra hoe ratsy. Ka rehefa manameloka tena ianao aza manameloka ny tenanao dia meloka ianao zany eo anatrehan'Andriamanitra. Zay inonao any no tanteraka aminao ka rehefa izany hoe ratsy dia ratsy ianao zany midika satria zay ny finoanao. Tongava aminao arak'izay inonao zay. Ary io tena spécialité any devoly manameloka atsika io. Tadio tsara fa ny amin'ny Apocalypse 2:12 dia nomena anarana mihitsy ny devoly hoe mpiampanga ny rahalahy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina. Zany no asany. Andro aman'alina ary hoe fa ny ampangany an'i Joba hoe iny zavatra olona tsisy dikany iny
resaka fitiavam-bola sy fitiavan-javatra fotsiny ny anarahanyiny ianao sy ny ohatran'izany dia avy eo izy a miapanga antsika isan'andro isan'andro eo anatrehany tenantsika ihany koa milaza izy manao hoe ianao ane zao e tsisy lavana anao ratsy ianao zao ianao dia indraindray tsika raha vao miaino n'iny fiampangan'ny devoly iny dia izay no mahatonga antsika ho tafalatsaka anatin'ireny dépression reny mahatonga antsika ho tafalatsaka amin'ireny hoe déception hoe tena kivy a ketraka fa tsy hitako intsony zany zay leva anaty fa olona ratsy a dia izany no mahatonga amin'ny Paoly mbola nilaza ihany teo manao hoe iza no hiampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra Andriamanitra no efa nanamarina anao mifantohy foana amin'ny hazo fijalian'i Kristy banjiny foana ny hazo fijalian'i Kristy fa nafiry fahotana vitanao a misy famindrapo eo raha mbola velona ianao ary zany ny vaovao mahafaly zay toriana amin'izao andro ankehitriny zao tsy ny filazana hoe mpanota ianao no zava-dehibe indrindra fa ny filazana hoe misy famindrapo anao ao amin'i Jesosy Kristy ary zay no nahatonga anazy ny teny teo manao hoe iza ny manameloka ozy izy Kristy Jesosy efa maty zany hoe Kristy Jesosy efa maty nitondra le eloka zay nanameloanahy dia indray andro ony araka ny boky fitantarana dia hoe teo amin'ny braony Ngalotera ilay mpanitsy fivavahana tamin'ny 720 dia nipotra tampoka teo ny Satana dia nitanisa teo daholo ny faharatsiana rehetrarehetrarehetrarehetra mihitsy dia tonga dia ozy izy Lotera hoe zay ihany ve sa mbola misy hafa koa ny lisitra zay omenao dia mbola nitanisa zao nataonao ianao zay zao io dia ozy izy manao hoe anivoaka ianao ry Satana izany rehetrarehetra zany dia efa voafafa ny rany Jesosy Kristy daholo dia tonga dia niala ilay devoly niapanga azy teo dia izany tsika aza mora mampanga tena aza mora manamelo-tena misy tokoa ny fahotana zay ataontsika hibebahana iny dia zay fa tsy iny akory ny oentina ololohavina sy tazomina sy atao eritreretina lava tsy mijalina eo fa rehefa izay dia lasa tsy voafela eloko ianao eritrereto ane raha misy ny zanako ao zao ohatra mangala-pinana ny zanako ao androany dia nangalatra koa izy androany zany nangala-pinana tao izy dia nalainy le fianako dia tonga ny ariva dia nifona tamin'io izy dada tena mifona fa tena nangala-pinana dia izy ny dadany ok tsy maninona ary voavely iny afaka herinandro toy izy le zanany miverina indray le zanany ry dada mifona tamin'le akoho nangalariko tamin'ny herinandro so dia dadany efa voavely iny ho efa hoe ok afaka ray volana asa zay nataony tao an-dakozia teo fa nitadidiny indray izy dia lasa indray izy nakany amin'ny dadany dada mifona fa tadidiko dia mbola mitomany any izy mifona fa nangalatra le fiainako ato afaka 20 taona ty aoriana rehefa mahandro koa izy dia tadidy foana dia miantso ny dadany izy dia dada mifona ho aza tany toy izy ny dadany farany hoe tena tsy salama saina ty zazy ty be dia be ny kristianina tsy salama saina ohatran'izany fa ho tany efa tamin'ny firy-taona mbola hibebahana foana hatramin'izao tsy mino mihitsy hoe voavela eloka tsy mino mihitsy ny famindrapon'Andriamanitra fa manamelo-tena foana manamelo-tena foana amin'ny zavatra rehetrarehetra mety misy tokoa ny fahotana ataon'ny zanako ao mety naditra ny zanako ao fa tsy voatery dia ianao no anamelo-tena amin'izany eo afaka mitena anao an'nytompotompo raha misy zavatra tsy vitako dia hifonako anatrehanao fa samy responsable amin'ny fiainana io fa tsy hoe ianao no dia hanameloka ny tenanao amin'ny zavatra izay mitranga rehetrarehetra etseroa ity azotsika atao mihitsy ny mandray ny responsabilité atsika amin'ny zava-misy ary tsy manamaivana ny fahotana ny dikan'izany a fa tena mametraka le fahotana hoe eny tokoa eo ny faratsiko eo ny fahotako ekeko zany fa zao mihoatra lavitra noho izany ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy rehefa izay no mitoetra dia hitanao fa mahatsiaro mandrakariva ianao hoe voavela eloka maro ny eo anatrehan'Andriamanitra dia miala daholo ny karazana fanamelohan-tena rehetra an'Andriamanitra rerany ny voninahitra dia mahay reza ny havana amen.